Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy karazam-boro mahery anankiray hafahafa fomba tokoa. Rehefa manatoto ty voro mahery ty ka mikotrika dia manao akany eny amin'ny aram-bato amorony antsana lalina. Rehefa afony atodiny dia eny ihany izy no mamahana ny zanany, kanefa rehefa afaka fotoana kelikely dia mahagaga fa ravany indray ilay akany izay misy ny zanany. Ilay trano nanahirana azy ary nataony mba hiadanany reto zanany dia indro fa ravany saritahany bozaka, miorooro sy fadiranovana ery reto vorokely ao anatiny. Angamba mety fanontany izy hoe tezitra angambony eny, tsy tia nitsony ve sika e? Nahoana tsika ny dia avelany hijaly toy izao, tsy avelany araka hipetraka aminy? Tsy mitsahatra nefa ilay reny vorona fa mbola mandrava ny tranony ihany, mandra-pahatapitra tsy misy ilay akany izay nahorony teo intsony. Ary dia avelany hiariary eo amorony antsambato malamy eo reto zanany. Tsy vitan'izany ihany anefa fa rehefa afaka kelikely indro indray fa kopahany amin'ny elany mafy dia mafy mba hivarina any amin'ny antsana lalimbe any reto zanaborona fadiranovana. Tena azontsika antsaina fa mivadi-po tokoa ny zanaborona, tsy maintsy ho torotoro any ambany any. Kanjo noho injay tokoa rehefa tena tonga farana izay lalina indrindra reto zanaborona fadiranovana, dia indro fa voatery tsy maintsy nanidina tsatry. Izay vao hita ny reto zanaborona fa hay mananelatra izy ireo. Hay tokoa kay misy abakabaka natao mba hanidinana. Hay mahafinaritra izany atao hoe manidina toa neny izany. Izay tokoa vao fantatra reto zanaborona fa tsy atezerana na ankasiparana na tsy fitiavana no nandravandreny ny tranony, fa tiany izy ireo mba handaony akaniny, tiany ampiasa ny elany, tiany hiriary finaritra eny amin'ny abakabaka tsy misy vetra. Mitaizantsika toy izany tokoa Andriamanitra, isika ilay zanaborona kely. Matetika dia toa very hevitra tokoa isika amin'izao fiainana izao. Mety mandalo fahoriana angamba, na aretina, na famoizana ny malala, ary dia velom-panontaniana hoe nahoana no avelan'Andriamanitra hitondra fahoriana toy izany? Moa tsy hain'Andriamanitra foanana ve ny fahoriana? Dia anary mandrakizay va ny tompo? Tsy rem-piaino ajaina. Vetivety foana dia ho fantatrao fa Jehovah dia tsy mba hanary ny olona na oviana na oviana, satria ny zavatra rehetra hoy Paoly dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Romanina 5:9-20. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza Tarika Jacqueline. Zava miafina riraikyo rany fitantananao satria ireo zava-tsarotra mandreraka ny saikyo dia avelanao iseo faovanao refavye. Zava miafina riraikyo rany fitantananao satria ireo zava-tsarotra mandreraka ny saikyo
de avelanao iseo faovanao refavye kareolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambura tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambula tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra kareolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga be anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina kareolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina aleo mangilina. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Mankasitraka anao an-trano miaraka aminay ato amin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Ankamantatra kely. Inona re no fampitana hafatra tranonay indrindra fantatrao e? Marina tokoa ny voalazanao. Fa ny anisan'ny tranonay indrindra ho resahantsika anio dia ny boky. Inona fa resy lahatra ny amin'izany ianao? Boky nary. Fa na dia tiana iray entiny namana rila. Manoloana ny micro-ny AWR indrindra ny tompon'andraikitry ny ivitoerana fampelezam-boky adventista, ny pasteur Andrianjaframamy Sylvestre. Miarabanao tompoko. Inona indray re no boky mahasoa tsara ho fantatry ny mpiaino antsika, pasteur? Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarina manokana izao ary manolotra fankasitrana koa ho an'ireo namantsika izay mampita mivantana izao fandarana tsara ho fantatra izao. Amin'ity volana hitsahantsika ity zany dia navoaka amin'ny fomba ofisialy ilay boky torohevitra ho an'ny fiangonana. Amin'ny teny anglisy izy io dia efa sorana ny tompo fa no ny fiaraha-miasa eto amin'ny departemanta ny asa fampelezam-boky eny amin'ny ranomasimbe Indiana, ny imprimerie ary ny ABC dia
nivoaka ilay boky torohevitra ho an'ny fiangonana. ia mba azon'ny pastera omena amin'ny ambangovangony ve hoe torohevitra mahakasika ninona avy re na torohevitra ho aniza no voarakitra ao amin'ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity? Inona reo loha hevitra izay ao anatin'izany? Betsaka le izy fa santionany zany no izantsika hoe tsongatsongaina. Ohatra ny amin'izany no hoe raha isafidy izay ho vady ndefimandry dia lazaina ao amin'ny pejy 520 ny hoe inona ny toetra tokony hita amin'ny vehivavy alaina ho vady zany, dia ambarina ihany koa hoe inona tokony ho hita amin'ny lehilahy mampakatra ho amin'ny tokantrano. Raha ohatra indray efa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe fanambadiana ka tsy mitovy fiangonana, dia ambaranao zany ny hoe inona ny tokony atao amin'ny pejy 570. Ny fitantanana ny toebolan'ny tokantrano dia misy torohevitra 4 atorony eo mba hitondra fitahiana sy ho tena fanambinana zany ny pejy 720. Mahaliana koa dia ny hoe inona ny fialamboly azon'ny kristianina atao. Betsaka zany kanefa dia mahafinaritra fa dia ambaran'ny mpanoratra ao anatin'izany boky izany ny fialamboly tokony atao, ny mozika, inona ny fiatraikan'izay ara-panahy, inona no akony eo amin'ny lafiny eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Kiasika ny antsoina hoe famaizana ny ankizy. Marina fa zarina sy amena lalana tokony ho azy ny ankizy, kanefa dia misy famaizana koa mahomby ary mety misy tsy mahomby ihany koa, dia ao ny atorony amin'izay. Tsy lasa-danja amin'izany ny fomba fandrahoto-tsakafo izay tondra fahasalamana ho an'ny ankonana, ary anisan'izany ihany koa ny hoe aona ny fomba hitandremana ny sabata mba ho tena fitahiana ho an'ny fianakaviana izany rehetra izany. Tsaroa fa ao anatin'ny vanim-potoana mahabe ny aretina antsika izany zao dia ny hoe raha ohatra ka misy tompona ndraikitra ambony amin'ny fiangonana hivavaka ho an'ny marary, dia misy torolalina toronao mba hahafahana mitarika izay fahombiazana amin'ny vavaka ho an'ny tsy salama izay. Izay zany raha tsy aivina sy atao tsotsotra fa maro zany reo anatin'izay fa dia azonao atao zany no efa manantena sady hoe aka zay ho an'ny fianakaviana sy aka ho an'ny fiangonana, torevitra ho an'ny fiangonana. Mahafinaritra fa tonga amin'ny fotoana izay latsika azy ilay boky amintsika miteny zao. Iza pastera no mpanoratra ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity? Reny mpianakaviana Amerikana efa fantatsika ilay mpanoratra malaza hoe Ellen Goldwhite izay efa maro eo sasorana izay mitondra soa ho an'ny fianakaviana. ia mpanoratra Amerikana hoy ianao teo. Mety hisy amin'ny fiteninina avy zany ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity pasteur? Tamin'ny teny anglisy izy io dia misy amin'ny teny frantsay, ary amin'izao fotoana izao dia voadika amin'ny teny malagasy. ia azonao atao tsara zany ny manjifan'ny ity boky ity amin'ireo fitenin'ireo, dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia misaotra antsika rehetra ary dia mirary soa ho amin'ny manaraka indray. Raha misy tiana ho fantatra bebe kokoa mahakasika ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity ary, dia azonao atao ny manantona mivantana ny Adventist Book Center na ny ABC. Azonao atao ihany koa miantso ny laharana 034 10 635 64. Mifaraneto ihany koa ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra sy lano ny farimbona na totosa izany dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. ny tonga ty miaraba onina mantezitra ko ny arahaba omba mpanajana feno no tianay anomboana izao fiaonantsika izao.
misaotra indrindra tompoko ny fidy ny ary dinidinika aminay indray anio ko ampifaliana no iaonanay aminao ry mpiano jaina tsy hanao tony masoandro avy tsinanana izahay ka ny avy ihany no arabaina fa hanao tony masoandro avy andrefana ka izay mivotsy dianay avokoa ko amintsikitsiky no androsoanay ao atokantranonao anio fa isaorantsika koa andriamanitra satria firifiry tokoa moa ireo ndao mifahafatesana ny alina maizina ny fony mistery tsy nanakolazaina tamin'izany tolona tamanaina izany ny vola be sy izay noheverina hoery sy tanjaky ny fianakaviana tsy ny teny ny atsara-tare ary gina sina fotsiny ny fahaiza manao ny dokotera fa isika misaotra ilay tompony aina fa nomeny anjara fiainana indray dia raha sy mankasitraka isika satria nitahiriny antsika tao anatin'ny aizipitony alina izy ka nahatafahoana soantsika eto indray zany no ela fa manasanao iary petrapetraka vetivety iary dinidinika ity loha hevitra iray ity manao hoe mipetrakaiza ny fanantenanao feno zava-mampanazy famazina no avintsika taranak'olombelona raha alefa ny fisainana eo ampanohizana ny dia mahampivahiny azy eto amin'ity tany feno tabataba ity dia miraparapa ny olona nefa tsy manam-panantenana azo antoka isaky ny andro iray mihiratra dia manondro ady vaovao tolona amin'ny endriny hafa indray ady tokoa ny fiainana ka dia samy mampiasa ny tetika rehetra mety ho takatry ny sainy ny tsirairay mba hikatsahana izay fomba mety aza hokery hoety mitolona dia mitoy ny nofinofitsika sy ny vinavina ao an-tsainao amin'ny fikendrena tsara sy ambony kokoa zany rehetra zany anefa dia iaraha-malala fa tsy miantehitra afa-tsy amin'ny toetra maha-olombelona antsika ihany izay feno fahalemena sy zava-poana anyka manjary hevin-dravina sy fahadisompanantenana matetika izy ireny dia indro isika fahavoadona ka mirepirepy ary mitaraina tolay tononkira manao hoe misafotofoto loatra jesosy eo zany onjam-piainako etiko vokatra izany dia marobe ny miazakazaka any amin'ireo olona manao azo mahafantatra ny ho avy toy ny mpanandro ny mpiskidy ny mpanontanyny maty sy ny mpahita amin'ny alalan'ny karatra ny vongana kristaly ny sorotra amin'ny felantanana etsetraetsetra ary ny mahazendana dia ny firenena mandroso atao hoe mivavaka indrindra no tena ombiazan'ireny karazan'olona ireny izay mampiaiky volana mihitsy ny fahaizany mandroboka izay mirefarefa aminy ka dia vola aman-karena tsy toko tsy foroana no miditra amin'izy ireny amin'izany izany ny manambarantsika fa tsy manafoana ny finonom-poana ny fitombon'ny fahalalany olombelona fa vo mainka aza mampahazo vahana azy satria tsotra ny antony tsy ny fahalalana sy ny siansa fa Andriamanitra no afaka hameno ilay banga feno fanahiana miafina izay mitoetra ao am-pony olombelona. Ry mpiano ajaina, ny Baiboly dia mampianatra antsika fa natoy inona ny fisotry ny tantara ary natoy inona toetra asehon'ny fanjakana samy hafa eto amin'ity tany ity dia mbola Andriamanitra ihany hatrany hatrany no mpitantana ambony indrindra ny raharaham-pirenena eto. Hoy Jehovah Andriamantsika miantso ireo izay milaza azo mahafantatra sy mahay ny ho avy. Indro ianareo dia namany tsinitsinina ary ny asanareo dia namany zava-poana. Vetaveta izay mifidy anareo. Hitantsika izany teny izany ao amin'ny Isaia 1:2-4. Tsy nitsoniavin'Andriamanitra mihitsy ireny karazan'olona mamitaka ireny. Ary entitra ny tenin'Andriamanitra manambara fa vetaveta izay mifidy an'izy ireny. Andeny amarinitsika sy mafisitsika izany fanambarany soratra masina izany amin'ny alalan'ireto andiny soratra masina ireto. Ny voalohany Levitikus 20:1. Ary ny olona izay mivily anaraka izay manao azo tsindrin-javatra na izay mpanao atsarana hijangajanga anaraka azy dia anandrina izany olona izany ny tavako ka ho fongorako tso amin'ny firenena izy. Ary ho jerentsika farany amin'ity anio ity dia ao amin'ny Deuteronomie 7:1-12. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeh ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava, na mpanady na amin'ny manao azo tsindrin-javatra, na mpanao atsarana na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetany eo masin'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androany Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Angamba nisy fahazarana toy izany tamin'ireo ray aman-dreninao tany aloha.
na angamba mbola fanao amin'ny tokantrano misy anao mihitsy zany ankehitriny ry ava malala mampafantatra anao Andriamanitra androany fa mamitaka ireny ary fahavetavetany eo mason'Andriamanitra ny manantona an'ireny karazan'olona ireny fa andramoka izao fa tsara Jehova sambatra ireo olona mialoko aminy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:3. Voafitaka ny maro satria ireo Andriamanitra tontolo izao dia manao izay ho afany amin'ny fanambarana amin'ireo mpanompo ny manontany azy ny zavatra ho avy ary kendreny mafy mba hanana heviny roa ny fanambarana ataony kanefa vokatry ny fahaiza-manomba-tombana fotsiny ihany ireny izay disoany tantara ny ankabe azy ny aty aoriana. Krezus mpanjakan'ny Lidia izay nalaza aoka izany fa izany no ny areny dia nampanontany Andriamanina na tokony ady amin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia izy na tsia. Izao ny valiteny azony. Raha miady amin'ny Kirosy Krezus dia fanjakana iray lehibe no rava. Neverin'ny Krezus fa ny fanjakan'ny Persia ho rava io ka dia sa izy. Kanjo ny fanjakany no rava satria resy izy ary izy aza lasa kobabo. Hitantsika amin'izany ny fakingan'ilay mpimasina nao azy ho tsindrin-javatra. Na nandresy na resy Krezus dia marina foana izay nilazainy. Misy indray toe-javatra izay toa afantaran'izy ireny izay miseho any ambadika ny hitanao maso na any amin'ny toerana lavitra. Tsy mahagaga izany satria Satana sy ny anjeliny dia aoka ho fantatrao fa afaka mitetin'ny toerana samihafa amin'ny hafanganam-pandehan'ny fahazavana. Ny dikan'izany dia izao. Impito manodidina ny tany ao anatin'ny 2 segondra ny hafanganam-pandehany. Afaka manao an'izany Satana sy ny anjeliny. Fantatsika fa na dia ireo zanabolana pitsikilo aza dia mbola mahita ihany koa ny lavitra, mahita ny miafina izay tiany hofantarina any amin'ny firenen-kafa. Fa tsy afaka mahita ny zavatra tsy misy izy ireny, izany hoe tsy mahita ny lasa izy ary tsy mahafantatra ny ho avy. Fa izay zava-misy ankehitriny ny fantany na dia tsy hitanao aza satria misy an'ilay fanaratsy dia Satana sy ny anjely manampy azy hijery izay miseho any ambadika. Mba hamitana antsika. Kosasanangy roa samihafa ny faminan'ny mpanandro sy ny faminan'ny Baiboly. Ry havana, Jehova izy irery ihany no manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Isaia 40:1-4. Maminany ny ho avy izay tsy mbola hita na fantatra ny Baiboly ary tanteraka avokoa ireny. Andeha akaohatritsika. Raha mbola teo amin'ny famirapiratana ny indrindra i Babilôna ary no heverina fa tsy ho azo mpahavaly mihitsy dia efa naminany amin'ny faharavana Isaia satria nomeny fanan'Andriamanitra izao fanambarana manaitra izao izy. Ary Babilôna ravaky ny fanjakana maro tabisy reharehan'ny Kaldeana dia ho rava tahaka ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Hitantsika izany teny izany amin'ny Isaia 40:7-20. Ary tsy vitan'izany fa mbola notohizan'i Isaia ilay faminaniana hoy izy hoe tsy honenana mandrakizay izy. Amin'ny 20 tamin'ilay Isaia 13 misy an'izany. Fahasahiana manao ahoana re zany? Everinao ve ry havana fa ho sarotra amin'ity taranaka misy antsika ity ny anorina indray amin'ny Babilôna? Move eo be noho ny vola lanin'ny Amerikanina fotsiny ankanesany any amin'ny volana ny vola ho lany amin'ny fanorenana amin'ny Babilôna ka dia tsy ho afaka anorina amin'ny Babilôna izy. Tsy ry havana. Ko inona ary ny antony tsy nampisitsony an'ilay Babilôna malaza sy tsara tarehy aoka izany? Inona ny tsy nanorenana azy intsony? Tsotra ny valiny. Efa voasoratra amin'ny faminan'ny Baiboly izany. Jehova ny fananambara azy. Ary ny fanambarana mialoha ny zavatra mbola ho avy dia noraisin'i Jehova ho mariky ny fahalehibiazany. Amanjatony ny faminaniana ao amin'ny Baiboly ary anarivon'ny taona lasa izay no efa nanoratana azy. Kanefa mandraka androany dia tsy misy olona na toe-javatra afaka ilaza fa mandainga Andriamanitra na hoe tsy tanteraka ny faminaniana ambarany tao amin'ny soratra masina. Andehantsika ian'ny teny ny teneny'ity arkeolôgy anankiray izay antsoina hoe Gouenamont. Ny teny toy izao izy hoe amin'ireo zavatra amanetsiny maro hitan'ireo arkeolôga dia tsy nisy na dia iray aza nanohitra amin'ny Baiboly na dia amin'ny teny tokana aza na dia fehezanteny iray aza fa ny mifanohitra amin'izany. Ny zavatra hitan'izy ireo dia nanamafy ny fahamarinana ny tantara voarakitra amin'ny soratra masina. Ry havana. Nandritry ny taonjato ny fandimbika ka ny fandimbiasan'ireo fanjakana tany amin'ny firenena samihafa teto amin'ity tany ity dia lainga sy fitaka. Fiatsaram-bela tsisy herisetra, asiahana,
fampanarana-po ny filana sy ny retirenty fa nypotsampy sy fity sy fahamarinana no nanjaka teto. Koa tsy misy azo antenaina hanorona fandre-pahalemana sy fahatoniana eto, indrindra moa fa ireo izay ametrahany maro ny fanantenana dia ny vola sy ireo mpanao azy ho tsindrin-javatra izay miseho amin'ny endriny marobe. Efa narivo taona izay no namelan'Andriamanitra ny olombelona ny fiambony eo amin'ny fitantanana ny raharahanyity globo misy antsika ity. Kanefa dia izao iaraha mahita sy iaraha mandray izao ny tebiteby sy ny fahoriana izay vao maika manjo ny firenetsamy-hafa izao. Efa nanambara ny Baiboly fa any amparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, sy ny sisa sy ny sisa. Hitantsika izany teny izany eo amin'ny Timoty 1:7-8. Koa inona amin'izany voasoratra izany no tsy mbola hitantsika mameno ny fiarahamonina misy antsika? Ry mpiainy namana, tsy misy afa-tsy eo amin'Andriamanitra irery ihany no ananana fahatoniana sy fiadanam-po. Marina sy tanteraka avokoa ny faminana rehetra ao amin'ny Baiboly. Hitan'ny masontsika ny fahatanterahana izany ary hiainantsika isan'andro. Fa io Baiboly io koa dia manao izao fanambarana manaraka izao. Dia ny ovakitsika ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ahoana izany fanavaozana ataon'Andriamanitra izany? Andao ny soratra masina ihany isitsika mamaly ny fanontaniana. Korintianina 1:2-7. Korintianina 1:2-7. Izay tsy mbola hita amin'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ity azy. Ry mpianaljaina, angamba hanompo manodidina ny masonao ianao ka ho kely finoana noho ny fitobaky ny faratsiana ary hanao anakapo hoe tsy hisy fiovana izao. Azadino fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny, tsy maintsy ho tanteraka izany ary ho aingana lavitra noho izay ampoizinao azy. Hitsangana ilay Andriamanitra no dia tsy hita teo amin'ny tantara, ka aneo fa izy ny tompo sy mpanjaka mandrakizay. Ry mpiaino sakaiza, ataovy eo ampelantanan'ny fiainanao manontolo. Efa madiva ny masoandro amin'izay nametraka amin'ny fanantenany tamin'ny olombelona mety maty. Fa amin'izay matoky an'i Jehovah kosa, dia efa mamirapiratra sahady amin'ny fahazavahan'ny maraina mandrakizay ny tendrombohitra sy ny vodilanitra tsy nanana. Koa aiza no ametrahanao amin'ny fanantenanao? Fa ny olo-masiny avy indrindra no azo amin'ny fandresena farany, ary ho tazany sahady ilay lova mandrakizay sy ny tompo izay mitantana ny diany ho eo amin'ny onony ranomaina. Mirary indrindra ny fakahita aminao any amin'izany toerana tsy azo ny saintsika takarina izany, noho ny fahatsarany sy ny fiadanana tehirizina ao anatiny. Dia ho an'izay mifidy ny antehitra ny pahary azy. Amen. Antokopihira feon'ny fanantenana Ambohijafy. Amini zat futonisa
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Efawazi si huenda eny andrahona rehetra Jesosy tombolay mpanavo zahai sy anao fahorina fijaliana mamisay no tapitra sambatresika ao andranitra oetakotoko ada amenizay fotoniza mitava ny Jehovara oetakotoko ada amenizay fotoniza Jesosy mitiavana. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Ranomaso na fahafatesana tsy hisy fandirifirina na fanaitanana efa lasa avokoro ireo zavatra taloha isorobana disatena soa oetatitra retr'izao amenizay fotonisa nitava ny Jehovara oetatitra retr'izao amenizay fotonisa Jesosy fitiavana. AWR feony fanantenana. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao. Aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. mankasitraka trano ny fanarahanao izao onjam-peon'ny radio adventista maneran-tany izao. Manantena anao eo anivon'ny fahasalamana amin'ny lafim-piainana rehetra izahay. Manantena raha teo kosa ny mampiatra ireo torohevitra izay fampizarantsika amin'izao onjam-peo izao ianao. Mbola hotizantsika ihany ny amin'ny resaka fitantanam-bola. Ifandananao izao ilay lisitra ny amin'izay ilainao tokantrano. Dia nizaraina efatra ilay izy hoe iza no lara-pahamehana, iza no miverimberina isam-bolana, iza no fitsinjovana ny vody andro merika, ary ino ihany koa ireo zavatra hafa izay tokony andaniam-bola. Andeha ho rahantsika miaraka amin'izy amin'ny rahavavindray ireo tsara ho fantatra mikasika hatrany izay hoe fitantanam-bola ao an-tokantrano izay. Ny laharam-pahamehana. Raha ny laharam-pahamehana mikasika ny vola no asiantsika resaka,
dia izao indray no voalazany amin'izay. Andriamanitra no tokony hitodian'ny saina voalohany indrindra, satria izy no nanome hery sy fahasalamana na ahafahantsika ny asa sy nahazo karama ivelomana, koa atokany voalohany indrindra ny fanatitra na rakitra izay arotsaka ho any am-piangonana mandritry ny volana. Inty misy fanandramana mety ho vaovao anao, nefa tena mahomby tokoa satria Andriamanitra mihitsy no manome ny teny fikesana momba izany. Inona izany ho ianao? Izao ny teniny: entonareo ny 10 rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany hoy Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Izany moa dia voasoratra ao amin'ny Malakia 3:10. Malakia 3:10. Andramo fa tsara Jehovah, andramo ny manome ny ray ampahafolony ny vola miditra aminao ho an'i Jehovah, fa ho hitanao tokoa ny fitahiny. Eto izahay dia izara fanandramana 3 monja ho anao teo amin'ny fiainan'ny mpanoratra. Voalohany indrindra ho izy hatramin'ny niakaran'ny vidim-piainana ny dangana dia ny dangana izay ho izy dia lasa naharitra 2 volana sy tapany ny gazy laniny izay 2 volana latsaka teo aloha, nefa tsy misy fiovana na ny fomba fandrahoan'ireo sakafo na ny isan'ny sakafo andrahoany isan'andro. Ny fanandramana faharoa, ny vary fividy amin'ny ao anatin'ny 2 volana izany dia lasa misy ambiampy ho aniny mandritry ny herinandro manaraka, nefa ny isan'ny olona ao an-trano tsy miova, ary ny isan'ny fatram-bary izay arotsaka isan'andro ihany koa tsy miova. Ny fanandramana fahatelo izy dia ity, ary tena nampiaiky volana azy tokoa. Indray andro dia voasa tamin'ny fampakaram-bady izy mivady, dia nanokana vola ikarakarana ny akanjony ary ramatoa. Tsy tratrako intsony anefa ho izy ny ampanjaitra dia tapa-kevitra ny vidiny efa voazaitra eny amin'ny magazay. Teny avogaga fa ay tokoa moa efa lasany amin'ny anihetsiny ihany ankehitriny ny akanjo mba mihaja. Niteteziko daholo ny toeram-pivarotana ny everiko ijerena ny akanjo, ary dia nome anaty nary ny vidin'ny akanjo izay hitako. Dia nivavaka mba nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra sady nanohy ny diako. Efa reraka ihany koa tamin'izay. Tao amin'ny toerana anankiray izay tsy namposiko anefa no nitarihany ahy, ary tao no nahazoko akanjo mihaja nefa ambany vidy noho ny vola teo am-pelatanako. Andramo ary dia ho hitanao fa tena mateza roritina tokoa ny 9/10 noho ny 10/10 raha ohatra ka atolotra ao ny tompo ny 2/10 amin'ny vola izay nomeny anao. Komelohany ampiasainao ny karamanao amin'ny zavatra hafa ary dia atokany ny 2/10 no an'i Jehovah. Arotsainy am-piangonanao izany, ary atokany ihany koa ilay vola izay ataonao fanatitra na rakitra mandritra ny fandraisam-bola manaraka indray. Tsy misy fetrany moa ty fanatitra ity na ny rakitra, fa izay heverinao fa ho zaka ny teti-bolanao no ataovy. Rehefa vitanao izay lahara-pahamehana voalohany izay dia ny sakafo ny fianakavianao no lahara-pahamehana faharoa. Tokony ho ampy amin'ny atony ny vola io, ary rehefa notapahana tamin'ny saina voalanjalanja tsara ilay izy dia tsy kasiana intsony amin'ny zavatra hafa. Ramatoa, aleo re ampandeferina no sotrosotra sy ny haingokaingo aleo ajanona ny sigaranao ramose sady mahasoanao izany. Aleo re ny tokantrano sy ny fitafiana no atao tsotra toy izay ny sakafo no ampandeferina. Iankina ny fahasalamana sy ny aina mihitsy izy io, ka tsy tokony atao atsirambana noviana. Ary ny lahara-pahamehana fahatelo aorian'ny sakafo dia ny hofa-trano raha tsy mbola manana trano ianao. Araka ny fanandramana efa natao dia ireo 3 ireo no tafiditra amin'ny atao hoe laharam-pahamehana. Dia mahazotoary manao fampiarana.
Matio toko fahinana andiny fatelo amin'ny telopolo. Matio toko fahinana andiny fatelo amin'ny telopolo dia milaza hoe inona no hoaninay, inona no tafianay, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Raha iverenantsika kely ireo lara-pahamehana telo izay tokony ho an'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe ny sakafo ampy sy atonony, ny fahatelo ny hofatrano, aoka ny an'Andriamanitra trano no ataontsika aloha alarana. Azadino mametraka amin'Andriamanitra ny vola izay omeny ianao, io no nomeny ianao aloha dia tantanao amin'ny fahamarinana io dia ho hitanao fa mahalala izay mahasoa antsika indrindra Andriamanitra, sady mampianatra antsika hatoky azy eo amin'ny fiainana. Dia izay koa no entinay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Antokobihira balsama fiderana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana.
radio feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Tsy nitsahatra ny mankasitraka ilay raintsika izay ny an-danitra isika noho izao tombonandro sy fahasoavana lehibe omeny antsika izao nazoantsika mivelona indray amin'ity andro ity. Tsy tongatonga ho azy zany fa fanomezana lehibe avy amin'ilay nahary antsika. Ka dia faly miarabanao aho miaraka amiko mandray izany tombontsoa zany amin'ity anio ety. Iaraka hianatra ny ten'Andriamanitra isika, hanao tompo-maso vidividy izay rehetra ny anarantsika teto tao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Ny lohateny izay nomena lesitsika dia manao hoe rehefa mahaketraka ny toe-javatra iainana. Izy amintsika reno tsy mandalo toe-javatra mahaketraka, misy fotoana tsy maintsy andalovana an'izany. Mosesy ohatra dia farafahakeliny intelo teo amin'ny fiainany no nandalo toe-javatra mahaketraka. Raha namono an'ilay Egiptianina izy dia nandositra nakany anefitra dia tena ketraka tamin'izay fotoan'izay kanefa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izao na dia nanao zavatra tsy nety aza. Ary izay mahafinaritra amin'ity Andriamanitsika ity. Tsy mamela antsika amin'izao izy rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika fa miezaka izy hamerina antsika eo amin'ny laoniny ary ataony miara-miasa asoantsika aza ny toe-javatra izay nitranga teo amin'ny fiainantsika. Izany mihitsy no niseho teo amin'ny fiainan'ny Mosesy. Avy eo indray Mosesy rehefa avy niandry ny ondrin'ny Jetro rafozany tany anefitra nandritra ny fotoana maro dia nirahany indray hamakivaky an'io efitra lavabe io andeha hamonjy ny zanak'Israely tany Egipta. Mahaketraka koa izany toe-javatra izany satria hiverina indray ny amin'ilay toerana nandosirana. Kanefa rehefa nomba azy Andriamanitra dia tsy olana izany. Azo miantoka fa ilay mahery indrindra no mielo lalana azy ary namela tanteraka ny elony. Mandefa azy hanao iraka vaovao, iraka lehibe. Avy eo Mosesy dia mbola tsy maintsy namakivaky ny efitra indray mandeha indray. Ary nitarika ny zanak'Israely ny ala tao Egipta ho any Kanana kanefa tsy tonga tany. Be dehibe ny toe-javatra nahaketraka azy teny an-dalana. Kanefa zavatra tokana no tsy ambaratelo ny fahombiazany, tsy ny heriny, tsy ny fahaizany, tsy ny fahatanterahany teo amin'ny toetrany koa aza, fa satria ny ekeny ny hiarahan'Andriamanitra taminy. Zay le hoe nomba azy Andriamanitra. Ny andininy izay no fantenana ho ataontsika tsy enjery moa dia tena mampatsiaro antsika mihitsy ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Amin'ny Isaia 7:7 tapany 2. Isaia 7:7 tapany 2 manao hoe raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Ary marina izany. Raha tsy mahatoky ilay Andriamanitra izay namorona sy namonjy antsika isika ka manankina ny fiainantsika manontolo aminy eo amin'ny asa rehetra tsy maintsy ataontsika eto amin'ity tany ity dia tsy ho tafatoetra. Mandalo fisedrana daholo ny fiainantsika na iza raha mbola eto amin'ity tany ity. Ny sokajin'olona rehetra na mpitarika na olon-tsotra fa ny fomba hiatrehana n'izany ny tsy mitovy. Indraindray ireny fisedrana ireny dia vokatry ny adalàna nataontsika ihany. Ary indraindray ny olona mihitsy izay milazo kristianina takantsika ny manosika antsika hivoaka ny fiangonana, hiala amin'Andriamanitra satria hoe nanao fahotana lehibe. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao anefa dia tianao mihoatra noho ny olona hafa rehetra. Tia mela ny elokao izy, tia amerina anao eo aminy izy. Tahaka ilay zanak'adala rehefa nopotsiany ny fanahy masina mba hiverina ny amin'ny rainy ary nanaiky an'izany tamin'ny fanetretena dia manoatra noho ny mpandresy, manoatra noho ny olona tsy nanotakory rehefa noraisy ny rainy.
ny fanontaniana mipetraka rehefa mandalo fisedrana isika dia no hoe nahoana no avelan'andriamanitra andalo amintsika izany tsotra ny antony navoky fahalalana toinona aza ny olona anankiray ary be dehibe mihitsy ingia ny fahalalana tovozitsika dia tsy ho lasa fiainana zany fa lasa resa be fotsiny raha tsy hampandalovina sedra isika ny fisedrana ny fomba anankiray ampiasain'andriamanitra ahatonga ny fahamarinana fantatsika na mpianarina atsika na verimberina tamintsika ara-tsaina fotsiny mba ho lasa fiainantsika mihitsy raha tsy ampidirina ao anaty fampiarana isika dia tsy ho hitantsika mihitsy ny fomba hiainana ny zavatra nampianarina atsika andriamanitra ny tena mpampianatra lehibe tena mpanabe tsy misy tahaka azy ka izao miankina mitoetsaina andraisan'ny olona tsirairay ny fisedrana atrehany zany misy ny mandray an'izany ho tahaka ny loza fotsiny izay mandeha mandalo ao anatrehany eo ary dia misy tafiditra lalina amin'ny famoizam-po mihitsy misy indray nireo mandray an'izany ho tahaka ny fomba anankiray ahafahany manao fanandramana vaovao miaraka amin'andriamanitra satria resy lahatra izy fa ny zavatra rehetra ninoninona zavatra rehetra dia ataon'andriamanitra miara-miasa soa azy ka matoa velany andalo aminy ny fisedrana ny fitsapahana koa isika dia misy tanjona kendren'andriamanitra soa azy zany fa tsy sanatria hanimbana ny fiainany ary milaza aminao fa na avy aminao azy avy amin'ny tsy nety nataonao aza ny fisedrana zay lalovanao ka rehefa miaiky anetry teny ianao miaikeloka sy ny bebaka mangina amin'andriamanitra dia lasa mivadika hiara-iasa asoanao andraisanao lesona hiatrena no avy indray za rehefa tsy raisinao araka izany ny fisedrana mandalo dia tsy maintsy hiteraka olana lehibe ho anao za misy karazana fisedrana mafy izay navelan'andriamanitra nandalo tamin'ny ahaza mpanjakany joda izay nandraisantsika lesona loza matahotra ny natrehany ahaza mpanjaka teo amin'ny taona ny andohan'ny fanjakany satria nanapa-kevitra ny hanafika ny fanjakany joda ny mpanjakany israely sy ny mpanjakany siria miaraka tsy mba zatra niaraka tamin'andriamanitra nefa ahaza ary mifanohatra amin'izany mihitsy aza ny fiainany fa nanompo sampy izy ary vokatra izany rehefa midona aminy ny olana rehefa miseho ny toejavatra mampahatahotra dia any amin'izay nahazatra azy koa no alehany tetikady politika no nataony fa tsy nieritreritra velively ny anontany an'andriamanitra izy tahaka nataony davida mpanjaka taloha nareo mpanjaka teo alohany izay niaraka tamin'andriamanitra misy koa mantsy tsy niaraka tamin'andriamanitra mihitsy tsy mba nanontany an'andriamanitra izy fa dia tetikady politika no nataony lasa izy nakany amin'ny tiglato pilesera fahatelo mpanjaka ny asiry izay antsoina hoe paola mba hiady ho azy dia ohatrany hoe naomby ohatrany naomby ny fahitana ny paikady izay napetrany kanefa ilay andriamanitra mahita ny tsy hitany mahita lavitra dia mahafantatra fa hitera-doza ho an'ny fanjakany joda zany fanapa-kevitra ho raisiny izany dia nanao ny fomba rehetra andriamanitra fomba rehetra mba atonga azy tsy hanatanteraka n'izay tetikady politika ny oetreretiny hanavotana ny fireneny sy hanavotana ny tenan'izay kanefa ny anarantsika teto fa dia tsy nandaitra taminy zany na kely aza tsy nisy nandaitra taminy na kely aza ary dia nitera-doza ho an'ny fiainany sy ny fanjakany asa raha-tsapantsika fa matetika no tsy hitantsika izay maharatsy ny fanapa-kevitra raisintsika ary tsy tsapantsika kory aza hoe ratsy le izy rehefa tafasaraka amin'andriamanitra isika na tsy namantatra ny sitrapony milohany andraisana ilay fanapa-kevitra ary raha tsy mamindra fo amintsika andriamanitra mibitsika amintsika amin'ny fomba samihafa mandefa afatra amin'ny fomba samihafa indraindray olona no ampiasainy indraindray toejavatra no asehony eo alohantsika dia tsy maintsy ho tafiditra ny amin'ny loza vokatry ny safidy ny raisintsika isika
iaza moa dia tsy nanaiky mihitsy tsy nanaiky esan'ny fanan'andriamanitra dia niatra tamin'ny zavatra mahatsiravina teo amin'ny fiainany vokatry ny fanapa-kevitra diso ny raisiny kanefa no ny didoany dia tsy nanaiky ny hevitr'andriamanitra hiala amin'izany izy rehefa mamaky momba ny toetra ny aza isika dia atakatra ny antony fihetsiny teo anatreny lozana nanontanyna azy misy lesona be dehibe no raisitsika avy amin'izany ilaina ny mianatra ny mamantatra ny sitrapon'andriamanitra sy mankatoa azy raha tsy mizatra manao an'izany amin'izao fotoana izao zaho sy ianao dia ahoana no heveranao fa hanana finoana hitoky amin'andriamanitra rehefa tonga ny fizahn-toetra mamay izay hiatra tsy ho ela amin'ny olona rehetra eto tany hoy ny voalazo amin'ny Jeremia 2:15 manao hoe raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao dia voany dia ataonao ona ny fiaikany soavaly raha eny amin'ny tany miadana no nananao toky anao ahoana kosa ianao rambiany mikirihitrala eny amoron'ny Jordana raha amin'izao toe-javatra mbola miseho izao ianao no tsy mianatra ny miaraka amin'Andriamanitra mietehitra amin'Andriamanitra mahatoky azy anahoana ianao amin'ny toe-javatra mafy tsy maintsy mbola ho atrehany izao tontolo izao tsy ho ela eto amin'ity tany ity nanehoan'Andriamanitra toe-javatra tsy maintsy nandraisana fanapa-kevitra sarotra hiaza mpanjaka anankiray izay tsy nanana finoana azy satria tsy nizatra niaraka taminy fa nizatra tamin'ny fanompoana samby manana finoana ve sa tsia izay ny fanontaniana nipetraka manana ny fahatokinan'Andriamanitra sa tsia na dia nasehon'Andriamanitra taminy aza ny famantarana rehetra azo ny saina ho takarina indrisy fa nolaviny ny amelan'Andriamanitra haneo amin'ny antony tokony hanana ny finoana naleo ny fidy ny mpanjaka ny Asiria ho namana toy izay hanana an'Andriamanitra ho namana nandeha tsara ho an'ny fanjakan'ny Joda ny zavatra rehetra raha nanaiky ny afatra avy amin'Andriamanitra izy kanefa naleo niankina tamin'ny sandro nofo nitady fiarovana tamin'ny mpanompo sampy dia hitantsika ny hafaran'ny fiainany lesona dia mampianatra antsika fa tsy miaro antsika tsy handalo zavatsarotra akory ny mahazanak'Andriamanitra antsika fa miaro antsika kosa amin'ny vokatry ny zavatsarotra tsy maintsy hatrehantsika ny fetezantsika hiaraka amin'Andriamanitra ny hoe Imanoela dia momba antsika Andriamanitra no heviny Andriamanitra eo anivontsika zany no ilaintsika mihoatra no zavatra rehetra na tsy manana na inona na inona zay ianao kanefa manana azy dia manana ny zavatra rehetra ianao fa na manana ny zavatra rehetra azy ianao kanefa tsy manana azy dia tandindomindoza ny fiainanao ny tompony ame fahendrena ny tsirairay andraisan'ny fanapa-kevitra endry amin'ny fanetretena lalina mba tsy ahazo antsika izay nahazo ny asa amen Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org